olona miabo zany an-trany no faniriana ho aso anao mba ho lasa olona miabo isika na olona mahana fomba fisainana miabo mahafinaritra ry havana miaraka amin'ny olona miabo zany amin'ny fiainana ary ny rariko de zao izasy anao mba olona miabo e ary zany ny tokony hafantarany olona atsika indrindra moa maha-kristianina atsika hoe reny olo mifanantenana reny olo ny fifaliana reny olo mifandrim-pahalemana reny olo ny fahasalamana zany ry havana de miabo daholo zany ary ny olona mahana fomba fisainana miabo a de tonga ho azy aminy zany zay raha teo moa le loha hevitra nyjerentsika omaly hoe zany anisan'ny santionany tombontsoa amin'ny fananana ity fomba fisainana miabo ity zao ary mifantahina hoe ahoana ny atao mba ananako an'izany fomba fisainana miabo zany nany hoe ny fototry ny fananana fomba fisainana miabo ahoana ny ataoko ahoana ny ataonao ahoana ny anataotsika ahoana no azo anampiana atsika mba hananatsika n'izany fomba fisainana miabo izany tsara rory havana ny manamarika fa ny 7 ny zavatra ataotsika de avy am'le antsoina hoe avy amin'ny subconscient amin'ny zavatra tsy hitany masosika fa avy any anatsika any no mivoaka ho azy fa ny 7 fotsiny a no hoe avy amin'ny conscience atsika noho izany ravana zany de ny manam-pahaizana no milazan'izany noho izany a dia mila mitandrina tsara izany tsika hoe ahoana moa no atao mba atonga ny subconscience na le any aparatiko sy ny fomba fitenitsika mahazatra mba ho zavatra tsara ny any de zavatra tsara no mivoaka vany de zao zany tsotra be le izy ry havana ny olona zay zavatra jerentsika zay zavatra vakitsika sy jerentsika sy enotsika reny any no matetika mivoaka avy any anatsika ary matetika koa tsy voatery zay jerentsika sy vakitsika na enotsika fa amin'ny alalan'ny namatsika ireo mpiaramonina amintsika ireo sakaiza zay miaradia amintsika isan'andro reny matetika ny jerentsika lava eo reny matetika no enotsika lava eo ireo zany no anisany fototra loharano azahoantsika n'izany fomba fisainana miabo zany ka miankina am'izay jerentsika zany miankina am'izay vakitsika miankina am'izay enotsika ary miankina amin'ny namatsika na ny sakaizatsika no mety ahatonga atsika olona miabo na olona miba olona manana fomba fisainana miabo na olona mahana fomba fisainana miba tandrema zany am'ireny orona tsara reny ny akabiazany orona tsara de manasongadina lafy ratsin-javatra eny fa na de ny vaovao zay jerentsika amin'ny fahita lavitra azy asa na mba efa nandinika isika fa ny 80 na 70 ny vaovao nika ratsy avokoa nasongadina zareo e mampalahelo ny tamba-jotra serasera rehetra ny site web maro isan-karazany resaka porno resaka vetaveta ratsy zany ny manavanana ny olona ary mahafinaritra azy no mijery azy vitsy ny olona manasongadina zavatra tsara mitondra fanantenana mitondra fifaliana ao anatin' zany rehetrarehetra zany noho izany ny fahaizantsika mifantana an'ireo zavatra vakitsika jerentsika enotsika de misy ahiko ny be mihitsy amin'ny maha olona miabo na miiba atsika noho izany a manomboka zao de andeha ho triena andeha ho fidina mihitsy hoe ty ihany ny boky ho vakiko ty zavatra jereko any amin'ny fahita lavitra ty no jereko any amin'ny facebook ty jereko any amin'ny internet te zao miabo ny vatantenatsika te zao miabo ny fomba fisainatsika de hiabo ny fiainatsika de ho lasa olona miabo isika misy fomba fiteny ravana zay nataon'ity mpanoratra anankiray ty hoe les images que tu absorbes déterminent tes actions ny zavatra zay jerentsika ihany no mibaiko ny zavatra zay ataotsika mariny zany ravana amin'ny akapobeny Jean Laval lany nanoratra an'izany ny soratra masina de miteny eo amin'ny oabolana 7 manao hoe izay miaradi amin'ny endry de ho endry fa izay misakaiza amin'ny adala de hidiran-doza oabolana 7 raha
olona miba foana no hoe rahantsika vao miresaka de zavatra ratsy, zavatra mampalahelo, zavatra mahasorena. De ny hafa rahantsika mihitsy a olo ny fahasorenana, olo ny fahatezerana, olo ny fahakiviana, olo ny fahoriana, matroka lava ny fiainantsika, miiba no mibahano ny fiainantsika. Fa misy mahafinaritra de zao hoe aleo vao ny fomaraina de mijere masoandro mibalika, masoandro miposaka, tonga ny mazava, lafy tsara ny nobanjininy, mieno hira fiderana mba zavatra mamelombelona o amin'ny zavatra tsara no enona. Rehefa mandefa fahita lavitra raha ohatra ka vaovao izay fafantatra fa hitondra ratsy, aza mijery vaovao, fa hanimba ny fiainantsika zany, zavatra tsara jerena. Aleo tsy mijery vaovao raha izany, aleo mandefa hira, aleo mandefa toroteny manandratra, fampianarana maro isan-karazany zay mampisandratra atsika. Reny ny tokony hojereny reny ravany. Ary indrindra araky ny voalazany eo abolana teo, safidio tsara ny olona miaraka amintsika, ny namantsika, ny sakaizantsika. Rehefa miresaka ny olona matetika de tonga vao mifankahita de lafy ratsin-javatra no asongadina, fa atodio ho any amin'ny lafy tsara, atodio ho any amin'ny fanantenana. Zany ny zavatra ilaina ry havana. Ny hafatra zany am'izao fotoana zao, am'ty loha hevitra zay omenantsika izao ty, de zao hoe raha mba tiatsika ny ho anisan'ny rosokajin'olona miabo, de mahaiza mifantona izay ho vakiantsika, izay ho enotsika, izay ho jerentsika, ary indrindra izay ho namana sy ho sakaizantsika. Zay ny hafatra manokana ao atsika. Ny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany, 10, ny 7 de manao hoe ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ny faniriko de zao, engane mba olona mandroso avokoa isika, olona miabo avokoa isika, mahana toe-tsaina miabo. Noho izany, zay zavatra rehetra mikisatsika, ny saitsika, ny vatatsika, ny mombatsika, de atao zavatra miabo avokoa. Ezao miabo, marina fa misy ireo zay tsy azotsika ilana, fa zay tsy azo ilana moa efa atao akory. Fa raha mbola misy kosa azotsika safidiana de misafidiana ny tsara. Andriamanitra de ombatsika, ombasy anao ka ho haitsika ny mifantona zay ho vakiantsika, ho enotsika, ho jerentsika, ary indrindra zay ho namana sy ho sakaizantsika. Hiary vavatsika. Tompo Andriamanitra io, misaotra ny amin'ny fampianarana zay noraisina, zay nomenao androany, nomenao anay. Ampio izay Tompo mba olona manana fomba fisainana, toe-tsaina miabo, ka mba azahoanay anana izany fomba fisainana miabo izany, de mangataka izahay mba ahifantona ny zavatra, ireo zay ho vakianay, ireo zay ho jerenay, izay zavatra ho enonay, ary indrindra mba ho hainay ny safidy ireo namana sy sakaizanay. Tonononay zany vavaka zany, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. De vitandray ny lohahevitsika androany. Ny manaraka de iresakitsika ny amin'ny hoe ahoana ary ny fomba atao raha tena tiana ny anana izany fomba fisainana miabo zany. Marina fa loha anisan'ny efa ataontsika no hoe mifantona zay ho vakiantsika sy ho enotsika sy ho jerentsika, fa misy le antsoina hoe conseil pratique, fomba fampiarana andavanandro ho jerentsika amin'ny fandarantsika manaraka indray zany. Misaotra indrindra Tompo. Utuniana